vavaka na prea. Matetika isika amin'ny fotoan-tsarotra no mivavaka. Mivavaka isika fa mila fanampiana, ary mivavaka isika ho an'ny fahasambarana. Ny vavaka hatony azy kosa dia miasa ao amin'ny ambaratonga hafa tanteraka, izay tsy misy fiangaviana mba hiova, fa kosa manolotra fanambarana tsotra telo isika izay mamaritra ny toetrantsika olombelona. Rehefa manao an'izany vavaka zany isika dia manaja ny diantsika amin'izao fotoana izao, ary koa ny fanekena fa tsy maintsy mitohy ny dia. Atao alohan'ny hatoriana ny vavaka hahato fonesa mandritra ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra mba hanampy antsika hifandray amin'ny loharano. Izany no antsoina hoe mpampianatra. Atao ihany koa izany mandritra ny minitra vitsivitsy mialohan'ny fiarenam-panahy maraina, ho fomba iray hamerenana indray io fifandraisana io. Amin'ny fanombohana sy famarahana ny andro toy izany dia lasa mifandray amin'ny loharano isika mandritra ny andro sy ny alina. Izao ary dia mipetraha mahazo aina, akipy moramora ny maso ary miala sasatra amin'ny fihetseham-po feno fanetretena sy fitiavana, ary amin'ny fomba mangina sy miadana, aoka ireto teny ireto anakoako ao anatin'ny abaka ao am-ponao. Ry mpampianatra ianao no tena tanjo ny fiainan'ny olombelona. Mbola andevy ny faniriana ihany izahay mametraka bahana amin'ny fandrosoanay. Ianao no any Andriamanitra sy hery hitondra anay ho amin'izany sehatra izany. Saintsainy mandritra ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra hitana hevitra ny teny, ary miezaha ny overy ao anatin'izany. Azonao atao ny mamerina ireo teny ireo. Ry mpampianatra ianao no tena tanjo ny fiainan'ny olombelona. Mbola andevy ny faniriana ihany izahay mametraka bahana ho an'ny fandrosoanay. Ianao no any Andriamanitra sy hery hitondra anay amin'izany sehatra izany. Avelao ny tenanao hiepo ao anatin'izany fihetseham-po anaty vavaka izany.